Ny mofon'aina anio atolotry ny FJKM Ambohijanaka Karafitiavana. Ry ava-malala, ampitomboina ho aminareo any ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary amintsika rehetra ny fanahy masina. Mamarana indray ny herinandrontsika ry havana. Andro fafito anio. Isaorantsika n'Andriamanitra lehibe ny fitahiny rehetra nandritra izay herinandro lasa izay. Ary miomana isika indray herinandro vaovao indray manomboka rapitso. Mety indrindra ny manatona n'Andriamanitra. Ka andehantsika iombona ho amin'izany. Isaotra sy deran'ny Tompo ary anomana ny fotsika andray ny tenin'Andriamanitra teny Mofon'aina izay voalahatra ho antsika anio. Hivavaka isika. Ry Andriamanitra ranaizany an-danitro, ndreto izay faly tafahoana indray amin'ny alalan'izao fitaovan-tseratsera izao izay fanomezana lehibe avy aminao. Azahoanay vahoakanao mifampahery amin'ny alalan'ny teninao. Nefa azahoana rehetra koa mitodika aminao Andriamanitra, misaotra sy manome voninahitra anao amin'ny fitahiana rehetra. Mety sy mahavony izany ary tokony ataonay tsy tapaka izany manome voninahitra anao izany Tompo. Ka dia ndreto izay Tompo, miantso ny anaranao. Avy arika mandrenesa ny vavakay rehetra, ary dia mitenena aminay koa amin'ny alalan'ny teninao. Amindra fo aminay ianao ka mela ny helokay rehetra, dia izay nataonay mifanohitra amin'ny sitraponao Tompo, ary tsaronay manokana ny tamin'ity herinandro ity. Satria andia, herinandro vaovao indray izay manomboka rapitso. Avy ary Tompo mandrenesa ny vavakay, dia mba ho aminay rehetra ny famelan-keloka, dia atsiaro tafaray sy tafaombona aminao izay ry Tompo tsara. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatanay izany vavaka izany, misaotra Tompo. Amen. Ny mofon'aina ho antsika anio ary dia arak'izay hita ao amin'ny boky ny Apokalypsy 1:20, dia ny andininy voalohany hankatra amin'ny andininy fito ry havana, ny andininy 5. Apokalypsy 1:20 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 5. Dia naraka ny vakiteny isika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao aho, fa efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany, ary ny ranomasina dia tsy misy intsony. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao, nidina avy tany an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Ary nareo feo mahery avy teo amin'ny fehezam-piandriana no nanao hoe: indro ny tabernakelin'Andriamanitra dia eo amin'ny olona, ary izy hitoetra eo aminy ary ireo olona, ary Andriamanitra no hitoetra eo aminy dia ho andriamaniny. Ary ho fafany ranomasy rehetra amin'ny masony, ary tsisy fahafatesana intsony, sady tsisy alahelo na fitarainana na fanaintainana, fa efa lasa ny zavatra taloha. Ary olona mipetraka eo ambony seza fiandrianana, indro havaoziko ny zavatra rehetra, ary hoy koa izy soraty fa matoky sy marina ireo tenireo. Ray masina, mana masinanay amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Dia ho amintsika rehetra ny ry havana, ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompontsika. Tafatoetra ny fony izay miandry ny Tompo. Izany tokoa ry havana ny loha hevitra ampanjintsika amin'ity volana Novembre ity. Ary mamara-parana ny taona moa tsika fa ray volana sy tapany eo sisa dia hifarana izany taona 2024 izany. Eo am-piandrasana tokoa tsika ny fiavian'ny Tompo. Izany moa ny andrasantsika eto amin'ity fiainan'ity ry havana, fa hisy ny farany.
Ary amin'izay faran'izay dia ho avy ny tompo. Ity boky Apokalypsy ity no boky mamarana ny testamenta vaovao ary mamarana koa ny baiboly moa. Ny dikan'ny teny hoe Apokalypsy dia fanambarana. Zany hoe mifanambarana ny zava-miafina mbola ho avy izy. Fanambarana ny zavatra miafina mbola ho avy. Arak'izany dia sarotra takarina ny hevitra raketin'ny soratra ao amin'ny Apokalypsy. Nefa ao anatin'izay boky na hitantsika ao amin'ny soratra masina ka dia afaka mihitsy tsika mandinika sy mamaky izany boky izany. Apetraka mazava tsara ry havana fa ity boky ity ararontsika koa moa mba mahalala azy. Teraka tao amin'ny fotoan-tsarotra ny fivavahana izao boky Apokalypsy izao. Ilay fotoan-tsarotra dia tsy inona fa ny sedra fampahoriana, taon'ny fanenjena izay niteraka famonoana tamin'ny endrika samihafa ireo kristianina. Ny fotoana izay nanoratana ity boky ity. Ny zavatra kendren'ny mpanoratra dia tsotra ihany. Dia ny hanome hafatra hampahery sy tanana ny finoana n'inona fizahan-toetra setraina. Ny hanome hafatra hampahery sy tanana ny finoana n'inona fizahan-toetra setraina. Dia manambara amintsika izany hoe zay nge le fo izay tafatoetra tsara e. Satria mino manantena ary miandry ny fahatanterahan'ny tenin'Andriamanitra. Dia ao anatin'izany ny fiandrasana an' Jesosy izay ho avy. Be dia be ny zavatra tsy maintsy sedraina ao anatin'izany. Ary izany isan'izany lalana izay nodiavy ny fiangonana tamin'ny fotoan'andro ry havana. Ilay fotoan-tsarotra izay nodiaviny. Kanefa ny fo izay tafatoetra tokoa dia nahery ary ny tanany finoana ka nijoro hatramin'ny farany. Eny fa na dia namozana ny aina tonga martyra aza. Jaona apôstôly moa no nanoratra n'ity boky farany ity dia ny boky Apokalypsy izany. Ary voalaza avy tao amin'ny nosy Patmo, nosy kely tokony 100 kilometatra avy eo Efesosy izay nanaovana sesitany azy raha nitory ny filazantsara izy izay no toerana nisy azy ary tao no nahitany izany fahitana izany. Ny fahitana izay voalaza eto dia misy moa miezaka ny mpandinika milaza amin'ny atsipiriny sy manazava ireo zavatra hitranga ka mametraka fotoana hoe izao no miseho ito, izao miseho roa, ito efa tanteraka, izao niseho any parany any. Dia misy zany ny fiangonana izay mametraka an'izay ry havana. Fa amintsika kosa zava-dehibe tokony fantatsika dia izao hoe miandry ny tompontsika. Fa tsy maintsy ho avy Jesosy ka ny zavatra izay ataontsika dia ny taomana antsika fiangonana antsika kristianina mba ho tafatoetra ny fotsika. Ka vonona hiatrika tsara ny fiavian'ny tompo ary dia sady tsy matahotra no tsy mangozozo izany finoana anantsika izany. Koa andeha ry havana anaraka izao tenin'Andriamanitra voalahatra izao sika ary dia apetratsika tsara fa manahoana moa izany fo tafatoetra miandry ny fiavian'ny tompo izany. Eto amin'ity boky Apokalypsy ity ary dia fahitana ny amin'ny fiainana mandrakizay no ambara eto. Ary manokana dia ny zavatra hita dia misy heviny ara-panahy avokoa izay no jerevantsika ry havana. Hoy ny andiny voalohany eo izay milaza fa Jaona apôstôly dia nahita lanitra vaovao sy tany vaovao. Efa lasa ny zavatra voalohany sy ny tany voalohany ary ny ranomasina dia tsy misy intsony. Raha mpifandraisitsika amin'ny andiny 15 izany dia izy ary hoy ilay mipetraka ambony seza fiandrianana indro avosiko ny zavatra rehetra. Ary hoy koa izy soraty fa matoky sy marina ireo teny ireo. Ny zavatra hita ry havana dia ilay Andriamanitra izay manavoao ny zavatra rehetra. Misy asan'Andriamanitra ao.
Ny antony dia izao nanomezany antsika ny Jesosy Kristy, ilay tompo sy mpamonjy, ilay maty teo ambony hazo fijaliana nitondra helotsika, dia tena navaozin'Andriamanitra mihitsy izao tontolo izao ry havana. Fa misy ny famonjena izay efa vitany Jesosy, ka ny olona manana anjara famonjena izay nataony zany Jesosy zany dia manana anjara amin'ny farany io, dia amin'ny fiaviany Jesosy zany. Natao ampaherin'ny kristiana zany ry havana, mba zao nitodika amin'izany hoe fandresena izay nanany mino ao amin'ny Jesosy Kristy zany. Rehefa vaozin'Andriamanitra izao tontolo izao ry havana, dia ambara fa lanitra vaovao sy tany vaovao izany no hita, izay milaza fa rehefa resy ny fahotana, resy ny ota, zay ilay tany voalohany sy lanitra voalohany, mbola nanjaka ny ota, fa rehefa resy ireo rehetrarehetra ireo dia indro Andriamanitra manome zava-baovao indray, dia ny lanitra sy vaovao sy tany vaovao ho an'izao tontolo izao amin'izany andro fiaviany izany. Ny ranomasina moa dia ambarina hoe tsy misy intsony, io mantsy endrika ilay fikorotanana, ilay fisamboaravoara izay misy eo amin'ny fiainana, zany dia ambarana fa tsy misy intsony zany. Fa indro ilamina, indro ho tony izao tontolo izao. Zany no hitany Jaona no ny fananana ny Jesosy Kristy Tompo ry havako. Eo anatin'izany fanavaozana nataon'Andriamanitra izany dia hitany Jaona koa ambarany eo amin'ny 1:5 fa dia Andriamanitra zany dia manome ho antsika any Jerosalema vaovao. Andriamanitra dia manome antsika any Jerosalema vaovao. Jerosalema vaovao ry havana raha ambara eto dia ambara fa nidina avy tany an-danitra io, izany hoe tena tany vaovao mihitsy nomen'Andriamanitra antsika, dia ilay Jerosalema vaovao izay nidina avy tany an-danitra. Jerosalema vaovao dia lazaina ry havana fa efa nisy any an-danitra zany io Jerosalema vaovao io hitantsika eo amin'ny Galatiana 5:20 ho avy eto zany. Io ilay tanàn'Andriamanitra izay nandrasandry Abrahama, ary ahitana indrindra fa Andriamanitra no tompo marika sy mpanao zany, dia anjary toeram-ponenan'Andriamanitra zany io Jerosalema vaovao avy any an-danitra io, ary dia ny zavatra magaga ry havana ambara eto dia izao hoe hiara-mitoetra ao amin'izany Andriamanitra sy ny vahoakany, dia ireo vahoakany izay efa voavonjy no hiara-honina amin'izany Jerosalema vaovao zany. Ao anatin'izany Jerosalema vaovao zany, ny olom-bavonjy kosa ry havana dia asehony na ny fiangonan'Andriamanitra zany, izay aseho eo amin'ny 9:3 fa miomana na voaomana tahaka ny ampakarina efa miaingo iaona amin'ny vatany. Voaomana tahaka ny ampakarina efa miaingo iaona amin'ny vatany. Zay le fihaonana indrindra izay ataon'ny fiangonana, hihaona amin'Andriamanitra izay tompo sy mpamonjy azy. Everina fa fotoana fifaliana lehibe zany izay hihaona ny vahoakan'Andriamanitra n'Andriamanitra, ka hitan'Andriamanitra ny vahoakany ry havana. Taratra indrindra natanteran'Andriamanitra ny teny izay hita ao amin'ny Apokalypsy amin'ny filazantsara araky Matteo 5:5, ny 9:9 zany hoe sambatra ny madio apo fa izy no ahitan'Andriamanitra. Zany mahita n'Andriamanitra zany dia raha ambaran'ny ten'Andriamanitra hoe manao ahoana moa zany endrika izany hoe tanànan'Andriamanitra izay ho hitan'ny olona mino zany amin'izany fotoana izany, dia tansainy ry havana zany hoe io dia izao ny zavatra ho hita amin'izany fandresena lehibe zany. Na rehefa avy any an-danitra mahery aho teo amin'ny seza fiandranana na hoe
Indro ny taberina kelin'Andriamanitra dia eo amin'ny olona, ary izy toetra eo aminy ny olona, Andriamanitra zany, ary ireo olony, ary Andriamanitra ny toetra ao aminy dia ho Andriamaniny. Fihaonan'Andriamanitra sy ny vahoakany zany, ka dia ahitan'Andriamanitra ny vahoakany, ary dia ny Andriamanitra ho Andriamaniny, ary ny olona kosa dia olony. Zavatra misy amin'izay fotoana izay dia ho fafana ny ranomaso rehetra amin'ny maso ny vahoakany. Tsisy fahafatesana intsony, sady tsisy alahelo na fitaraina na fanaintainana fa efa lasa ny zavatra taloha. Zany ny fandresen'ny mino ry havana ry. Zany ny fanavaozana lehibe resen'Andriamanitra ny amin'izany hoe fanjakan'Andriamanitra izay ho hita amin'ny baribary, ary andraisan'ny olona mino ny fiadanany ho feno tanteraka, ho resy tanteraka mantsy ny fahafatesana ilay tambiny ota. Fa indro fiainana mandrakizay kosa sy fiadanana sy fifaliana ny ranomaso tsisy tsony latsaka amin'ny tava, izany ny fampanantenana lehibe izay omenany mino hoe. Ary zay ry havana ilay zany fa tena fampaherezana ny olona mino tokoa, izay nivelona tamin'ny fotoan'andro ny aina tao anatin'ny fahoriana. Toa antsika zany izay velona ao anatin'ny fahoriana satria mbola eto amin'izao tontolo izao no ampanantenan'Andriamanitra fa mbola ho avy ny fotoana ananantsika fiadanana sy fifaliana ao amin'izany Andriamanitra zany amin'ny fahatongavany sy ny fiavinindra eto anivon'izao tontolo izao. Ry hava-malalo, tsy maintsy mihevitra zany faran'izany ny antsika ahoana ny mba hiatrehantsika zany fiavin'ny tombo zany. Antso antsika ny tenin'Andriamanitra hoe miomana re, miomana. Efa manana amin'ny Baiboly tsika izay hitantsika ny fitariana antsika hoe mba ho tonga tany amin'ny fibebahana tanteraka, ka hiavana amin'izany Andriamanitra zany ary dia ho voaomana tokoa hiatrika ny farany izao tontolo izao, dia ny andro farany zany. Tsika moa ry havana raha mbola tsy tonga izay dia ny farandrontsika ny tsy maintsy ho manana dia ny fahafatesantsika zany, izay tsy tokony sy hampatahotra mihitsy. Fa rehefa manana an' Jesosy tsika na dia tapoka azy zany na dia toa mampalahelo aza ny fisarana manainy zany na dia sarotra aza ny etrehana zany fahafatesana zany na ho an'ny havana na manodidina antsika, dia izao kosa hoe ivelomantsika ao anatin'ny fanantenana, fa iaona amin'ny tompontsika. Raha tonga ny faharandronao dia efa any amin'ny tompo ianao, ary dia ahita ny tompo mandrakariva isika. Ry hava-malalo, amin'izay zavatra rehetra mitranga ary raha mbola velona isika dia manasa antsika mba hanatsika fahasahiana hiatrika izany ny zava-mitranga rehetra zany mba ho amin'ny finoana sy ny fanantenana, ary dia mba hanampy antsika ny tenin'Andriamanitra izay vakinao sy izay henon'ny sofinao hanefi sy hanamboatra antsika Andriamanitra mba ho tanteraka ny maha olona vaovao koa tsika amin'izany fanjakan'Andriamanitra zany. Saotra ny tompontsika ny teny izay nomeny ry havana ka ho azy lery any eny voninahitra. Amen. Ndeha hivavaka isika. Ry Andriamanitra, raha naiza any an-danitro, dia misaotra anao tokoa izay nomenao anay ny teninao tamin'izao takariva izao. Tompo ampitomboy ny finoanay, mba haizanay tokoa manana ny fahavononana amin'ny fiandrasana ny Tompo. Efa vonona izay Tompo, avia Jesosy Tompo. Matoky ianao mantsy fa ao aminao no misy ny fiainana mandrakizay ary ao aminao koa no iaonanay aminao ilay Andriamanitra izany fotoana izany. Dia misy manantehina izay Tompo fa tsisy arombaka anay eo am-pelantananao akory, dia mametraka fiain'ny fiainanay eo am-pelantananao izay. Na velo izay na maty izay dia aminao Tompo ihany. Dia misaotra indrindra Tompo. Mivavaka ary izay ho an'ny fiangonanao
ho mpitory ny filazantsarany ary ho vavolombelona eto anivon'izao tontolo izao. Ny fanahy masina anao kiaso amin'ny fiangonana hanavao azy mba tena hino izy ary hivelona amin'ny teninao Andriamanitra. Mivavaka izahay ho an'ny kristiana rehetra mba samy handray anao tompo sy mpamonjy eny, ka dia amin'ny finoana no anantenana zany fiavianao zany. Satria indrindra Jesosy fa mahay ny zavatra rehetra ianao ary Andriamanitra fitiavana ary tena tianay fa ty tany ity no andalovana ihany, fa dia ao aminao no misy ny fiainana mandrakizay ho anay. Satria indrindra Jesosy raha afaka mitondra eo anatrehanao izay ny vahoaka malagasy mba anisan'izay anananjara ao amin'ny fanjakanao anie, ka dia hotahinao ny asa fitoriana ny filazantsara izay ataonay, na ny fitosy filazantsara zany na ny asan'ny fiangonana tsirairay zany. Jereo ny marary Tompo, fantatrao ny aretiny indrindra zay mitondra izany ao anatrehanao, fa tsy misy mpamonjy afa-tsy ianao sy mpanasitrana afa-tsy ianao ihany, ka raha mety ianao Jesosy trano reny mpanomponao reny. Ary eo indrindra koa Tompo ny manam-pahoriny na inona anarana eny antsony ny fahorin'ny olona hatramin'izany hoe manamanjo zany ary hatramin'ny adi-piainana samihafa izay manjo. Vonjeny olonao Tompo, aza velanao variana amin'ireny fa tsy manakona kosa ny andraisanay an'i Jesosy tena ho tompo sy mpamonjy zany. Dia misaotra Tompo no ny andresenay ny fahoriana amin'ny anaranao. Dia mivavaka izay ankehitriny ho an'izao fitaovana izao izay ampiasaina hitoriana ny filazantsara, dia ianao homba izany ka dia hitondra fitahiana ho an'ny olona maro anie, hitondra famonjena ho an'ny olona maro anie, ho fitaovana marina eo anatrehanao handrenesan'ny olona ny filazantsarany itony fitaovana itony. Dia momba reo misatratra tsy mikely aina mba zahoana manambara anao Jesosy amin'ny olona. Dia hainao ny zavatra rehetra Tompo satria fitiavana ianao dia amin'ny anaranao no angatanay izany vavaka izany, ary sitraka indrindra ny manakambana izany vavaka izany amin'ilay vavaka izay nampianary ny zanakao manao hoe ho amasina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any sitraponao, ifiakamtariny any lanitra, miloanay mihitsy amin'ny saso aminay, ary mandelany elokay, tahaka ny amelaka sy elika taminay, ary aza mitondranay amin'ny fakapana, fa manafahany amin'ny ratsy, manao fanjakana sy ny hery, ary amin'ny voninahitra mandrakizay. Amen. Dia misaotra ny Tompo ary tsika riavana tanteraka izao fotoana izao. Vavaka isika dia marana ny fotoana, fa dia tsaroa fa alahady rapitso manasa sy manentana antsika mba handroso amin'ny fiangonana riavana, iombona ho amin'ny fideran'Andriamanitra. Ary raha tsy afaka ianao dia maiza mametraka mandrakariva ny fiainanao eo am-pelantananao. Asa tian'ny Tompontsika ao anatin'ny ezaka koa moa tsika zao vokatry ny asa serasera sy fifandraisana amin'ny herin'ny rapitso zany, ka dia iomanantsika mba hanao ezaka lehibe tsika satria mila fitaovana toy ny ordinateur isika mba entina manatanteraka indrindra ny fifandraisana sy ny serasera atao riavana, ka dia nasanantsika mba hanao vokatra ho amin'izany. Saotra riavana, vavakantsika ary Tompo dia misaotra anao izay tanteraka ny asanao izay nanoranao anay, hipaka ny amponay tsirairay avy eno an'izay rehetra miaino ny teninao, dia mba hitondranay ho amin'ny fifaliana hoe miandry ianao izay Jesosy amin'ny fotoana rehetra, na io Tompo andro farany na io Tompo farandro. Dia amin'ny anaranao Jesosy ary no angatanay ny vavaka iray apetraka aminao feno ny fiainanay, ho aminay rehetra nitsodrantononona amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe
fiadanana ny ho an'ny rahalahy sy ny fitiavana mba finoana avy amin'Andriamanitra ray Jesosy Kristy tompontsika, ny fitiavana ho azy rehetra tian'i Jesosy Kristy tompo amin'ny fitiavana tsy mety levona, mandianary amin'ny fanantenana ny tompontsika ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amin'ny anarany Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Apetakakiny eny aminao tayo, afaty ny tana matawa tanàna no tazako eto, ny lalàna nefa torety de ety, kizokizo mivety alatsilo mirety tsy maintsy omana. Pale bravo mitiopa musarare ulu ovo unzi, anganyani fuko zafenu tuluku yala ifanya watanuni rayo, miretarete mifanyiriku kateita tayezaka, utafiuwe riaufate wenyamina. Davida kakini enya inau tayo, ipalikia savana niawa tanana kamama ufutuku, imahanu titina nefa toki juga, aisipeni tatamu ana makaka kili siketaka. Pale ravu mitiopa musarare ulu ovu unzi, anganyani fuko zafenu tuluku yala mifanya watanuni rayo, miretarere mifanyiriku kateita tayezaka, utafiuwe riaufate wenyamina. Arune refani kiasa tua ai, firifiri sireni numbate ueni kanefa niemuja, saharuta matsini lala kumbana, satisima mavita mamutu irita kamini bilefita. Pale bravo mitiopa musarare ulu ovu unzi, anganyani fuko zafenu tuluku yala mifanya watanuni rayo, miretarete mifanyiriku kateita tayezaka, utafiuwe riaufate wenyamina. Pale ravu mitiopa musarare ulu ovu unzi, anganyani fuko zafenu tuluku yala mifanya watanuni